vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitso anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijorona vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandehandeha izy mba Ampifaliana indray no androsoko ny tokatrantsika izay manaraka ny ity fetalavitra ity na ihany koa manaraka ny onjam-peo. Ny lohevitrantsika amin'izao fotoana izao dia ao anatin'ilay hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Soratsika ny tompo ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny asabotsy lasa teo iny. Mitoy izay hetsika lehibe izay amin'ity sabotsy ho avy izao ity ao anatin'izay lohahevitra lehibe dia lehibe izay. Ho antsika eto taptanànan'ny Tomasina sy ny manodidina rehetrarehetra dia manana toerana ngezabe anankiroa tsika eto amin'ny Fohibe Ankiriry ampitan'ny Bazarymay hozy izy ny fitentsika eto amin'ilay hoe Paradise teo aloha na ihany koa aty amin'ny Fohibe Faroa Fohibe Mangarano Faroa Fohibe tsy hoe Fohibe Faroa fa Fohibe Mangarano Faroa ao ambadiky Damaskosy amin'ireo toerana roa lehibe ireo no anasako anao hiatrika an'izany seminaire izay nanomezan'Andriamanitra baiko manao hoe lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy. Rahantsika mahita ny zavatra nitranga iainantsika amin'izao fotoana izao na ny resaka tsy fandriam-pahalemana, ny resaka fiakaran'ny vidim-piainana, ny resaka fahasahiranana ny ankapobeny. Fa ny Isaia fahenimpolo dia milaza manao hoe na dia eo azozy izy ny aizona manarina ny tany aispito manarina ny firenena dia aminao ny mpisan'ny Jehova ary aminao ny sehony vonahany. Ny Salamo 8:120 koa dia miteny manao hoe efa andro tokony ampisehoan'i Jehova ny heriny zao. Tamin'ny asabotsy lasa teo dia nisy vavaka lehibe izay nitanterahana tao Antananarivo talohan'ny hitondra ny ten'Andriamanitra ny tenako dia nisy famangin'Andriamanitra hoe mila mivavaka ao amin'ny marary aloha. Dia nisy olona maromaro nijoro vavolombelona nosotran'ny tompo tao anatin'izay vavaka izay. Anisan'izany ny remim-pianakaviana anankiray izay efa tena naverevitra ny fianakaviany sy ny havany mihitsy ary tsy hita mihitsy hoe inona ny atao amin'ity ramatoa ity fa dia marary ary tena marary fa nosotran'ny tompo tamin'ny asabotsy lasa teo. Misy rahalahy anankiray narary nandritry ny 3 taona any amin'ny voa marary voa dia misy faritra marary be eo amin'ny vatany araka ny teneny teo any amin'ny lamosiny somary ambanimbany dia ty amin'ny faritry ny kibo mahazo aty amin'ny lamosina aty tena narary io rahalahy io tao anatin'ny 3 taona tao anatin'ny 3 taona fa tamin'ny asabotsy lasa teo nositran'Andriamanitra nafan'Andriamanitra tao anatin'izany aretina nobabe nandritry ny 3 taona zany. Tsy moro zany tsy moro zany hoe ao anatin'ny 3 taona ianao dia miady amina aretina anankiray dia miezaka mitsabo tena nefa ianao vao may ianao marary. Nisy ramatoa lehibe anankiray miko nianjera izy io herinandro lasa sa 4 andro izy no nianjera dia ohatrany hoe nisy fatapahana nga ny taolana tao amin'ny fiany tao. Rehefa mandeha ozy izy dia nataony teo mihitsy moa le paozin'ilay izy mandeha tao anatin'izay tsy fahasalamana anao zazy zay fa tena sahirana na mamindra indray mandeha aza tena sahirana tena hoe mafy. Fa akory ny fahagagana, akory ny zavatra nataon'Andriamanitra tamin'ny asabotsy lasa teo. Fa tao anatin'ny filatsan'ny afin'Andriamanitra tao anatin'ilay vavaka izay anaovan'ny fanamasina opération sitrana tanteraka ramatoa natanjaka hitan'ny olona rehetrarehetra
ny fijoroany vavolombelona olona mandrivo ny tompoko no nare nahitany zany vehivavy zany nahitan'ireo olona tany sako aminao reo zay nanehoana ny voninahitr'andriamanitra ka anisan'ny baiko zay omen'andriamanitra atsika de ny hoe tsy variana fotsiny ianao mipetraka eo amorony ranomasina mipetraka eo amin'ny ady zay atreanao mitanisa ny olanao sy ny problemanao zao nyvoalazany ten'andriamanitra any amin'ny exodosy toko 7 de ny 14:16 exode 14:16 ary angao ny tenao de ahinjiro ambony ranomasina ny tananao ka sarao ny rano de andeha maky eo voan'ny ranomasina mandiha tany maina ny zanak'Israely rehefa verevitra ny olona rehetrarehetra rehefa kivy ny olona rehetrarehetra hoe ino ty mahazo atsika ity anarany mba nivoaka avy any amin'ny tany Egypta falifaly ery ny vely aponga nandia ny derany Jehova nankalaza n'Andriamanitra tamin'ny alelosy ny osana kinanjo tapidalaka le ohatran'ny sokona nanany bato ny Egyptiana avy atoriana manenjika eton'loana ranomasimbe tsy hita hoe aizany afara nanoloanan'izany dia nahi Mosesy azy tsy nahita hoe inona ny tokony atao ny latsaka ny baiko n'Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe aingao ny tenao tena galina finoana ny tena mira finoana zany hoe manoloana nyty ranomasimbe ity manoloana nyty Goliata be ity manoloana nyty ady lehibe atreanao ity de fotoany zao tsy hipetrapetrahanao fotoany zao tsy atoritorianao tsy tomanizanao ihany koa na tonga anao alemy ka hiraviravo tanana fa fotoany zao ampiasana sy anetsena ny finoana ao anatinao zay ny tian'Andriamanitra tenenina tamin'ny Mosesy tao anatin'ity tantara ity ary tsy Mosesy ihany fa ny zanak'Israely inona ozy izy ianao ilay ranomasimbe zay netretina fa loza amono afaty anala baraka lasa fefy manodidina ny arony zanak'Israely rehefa ningaina ny tena te hiteny aminao zay manaraka an'ity fandarany ity aza manaiky horesy ianao aza manaiky lavolefiny ianao lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy lazao amin'ny zanak'Israely mba handroso izy ny baiko n'Andriamanitra tamin'ny Mosesy de hoe ahetso ny tena ampiasaony finoana ampiasaony teanao entiny tena fotoana hitanao ny voninahitr'Andriamanitra entiny fotoana anankiray tena alalanao fa Andriamanitra mahay ny zavatra rehetra mahay manokatra lalana ho anao mahay manokatra ranomasina ho anao raha ny fampiresaka tamin'olona maromaro tatoato dia nare olona ny tantara hoe tatoato pasteur ohatrany somary maimaina ny tsena ohatrany somary misy blocage zany ohatrany somary ozy izy ny fiteny sasany hoe tsena vita fety ohatra maimaina ohatra mavesabesatra zany ny fandrarana ny asa fidiram-bola ny tsena ny zavatra atao ary misy aza tena matsapa mihitsy hoe misy blocage lehibe misy ranomasina lehibe misy mandany Jeriko goavana be eo anatrehana ka mieritreritra izy fa tsy vitany mandresy an'izany tsy vitany mandravan'izany za de miantso anao am'ty sabotsy ity ho tonga anatrika an'izany séminaire zany misy zavatra mankoriavana tsy ianao no manao an'le izy ny anjaranao de manaiky ny baiko n'Andriamanitra manaiky ny toromaky ao omen'Andriamanitra fotsiny teto nge tsy hoe Mosesy no nanokatra ny ranomasina fa rivotra avy amin'Andriamanitra nanokatra ny ranomasina ny herin'Andriamanitra nanokatra ny ranomasina fa ny baiko nomen'Andriamanitra Mosesy de hoe ahitseo ny tehany ahitseo ny finoana ampiasao ny finoana aza kivy ianao aza miravoravo tanana ianao aza mitanondrika ianao ry Mosesy zay ny baiko n'Andriamanitra fa izaho izy Andriamanitra rehefa mihetsika ianao de hetsika ihany koa rehefa vony ianao rehefa androso ianao de ho hitanao ny voninahitr'Andriamanitra misy zavatra zany ry havana zay mitranga mitokatrantsika misy olona manaraka an'ity fandarany ity ny zavatra manahirana anao de tsy resaka hoe aretana tsy resaka hoe arabola ianao manam-bola ianao manan-katao fa ny zanakao maditra ny vadinao maditra ny tokantranonao mikorotana fiainam-pitiavanao tsisy mandeha amin'ny laony zany fampiresaka tamina tovavy anankiray za pasteur ozy izy manana ny zavatra rehetra za manana fiara
za manana tsena za manana asa tsara za manana voly za manana zavatra rehetrarehetra fa za ozy izy tsy mba misy olona mity anazy zany tovavy miresaka eo a tsy hoe tovavy hoe ratsy tare fa manana maizy azy manana bika amanendrika manana asa tsara zany hoe zay zavatra rehetrarehetra jerenao de anana n'ilay tovavy fa zao manana olana amin'ny resaka tokantrano mitsatoka voasakana amin'ny resaka tontolo ara-pitiavana ary mitady amofo mihitsy mitady ho kivy mihitsy hoe fa inona ny problemako pasteur fa ratsy tareno i za e fa inona ny olana pasteur za moa nampahery azy hoe tsy ianao ny olana tsy ianao ny olana fa mila vavaka ianao mila mentoraka amin'ny tompo ianao ary mila potehana ao anatina délivrance io karazana fanahy manilikilika anao io fanositosena mahazo anao io fanantsatoka mahazo anao io misy olona manko mitsatoka arabaky teny hoe resaka sehatry ny fitiavana fa misy olona indray a amin'ny asa amin'ny zavatra atao mametraka demandy de mieritreritra ny tena mihitsy hoe voaray amin'ny fotoana farany voatsipaka mahita asa de miasa kelikely de efa mba manomboka tamana efa manomboka migoka ny tombontsoa sy ny mamyn'ilay asa voaroka tampoka tsy ny olona manao kilavaka riny voaloka tsy ny olona taralava riny voaroka tsy ny olona be teny ratsy sy ratsy fitondratena ao anatin'ny toeram-piasana ny voaroka fa izy lay endry sady mahay manana diplôma mivoaroka ao anatin'ilay toeram-piasana reny karazan'olona reny mila mandalo délivrance mila mandalo vavaka fanafahana tsika moa ndraindray re vao misy karazan'olona mahare maheno le resaka hoe délivrance fotsiny de efa mangididiny sofiny vao miresaka fotsiny hoe fanafahana vavaka fandroana devoly de efa misy olona efa allergique sady maheno an'izany zavatra zany nefa tsy maintsy resahana zany satria jesosy teto ambonin'ny tany tsy nitory ny fanjakan'andriamanitra fotsiny tsy nitory ny fahamarinana fotsiny izy nitaona ny olona ho amin'ny fanjakan'andriamanitra nampiomana ny olona ny amin'ny fanjakan'andriamanitra fa vakio ny baibolinao nandroaka devoly izy nanadio boky izy nanasitrana ny marary ary nanangana ny maty de zany koa io ataontsika fiangonana io am'izao fotoana zao tsy maintsy mivavaka ao marary tsika tsy maintsy mandroaka devoly tsika tsy maintsy manampy ny olona tsika anisan'ny asa ao anatin'ilay fitoriana filazantsara zany ka teto am'ty tantara ty tsy navelan'andriamanitra ny verevitry mosesy tsy navelan'andriamanitra hipetraka fotsiny izy hoe raha fotsy be verlona miandray gadolana hoe inona ntsony moa ny ataoko ny egyptiana efa manenjika avy ao arina tia ko ranomasina tsy hita hoe aiza ny ale verevitra tivy a aleoko mamony tena nisy karazana mpanadiady zay fikambanana tanora izy io de tatoato zany tena be deabe ny olona lasa namony teny vokatry ny resaka tsy fisina asa sy ny resaka tontolo ara-pitiavana resaka adi-piainana zany de misy olona tena manapa-kevitra hijanona mihitsy eo morony ranomasina fa ianao raha aman-dreny ianao raha lahy ianao raha nabavy ianao raha mise ianao madama mahita an'ity fandaran'ity miteny aminao ny tompo hanokatra an'io ranomasina io izy hamany olanao izy fa zao ianao mila mandroso ianao mila mitady an'andriamanitra ianao mila miantoraka amin'ny tompo ianao zay manaraka n'ity fandaran'ity ainao ny tenao ary sarao ny rano zany hoe mandroso ianao manana finoana mananana fanantenana fa andriamanitra kosa anao ny tsy hay atao eo amin'ny fiainanao ho atsika eto tomasina sy mandidina rehetra eto amin'ny fohy be mangarany faharoa ambadiky damaskosy am'ty sabotsy ity amin'ny sivy maraina na ihany ko eto amin'ny fohy be ankiriry paradise teo aloha ampitany bazary may eo zany no hanatanterantsika n'ity fotoana lehibe ty lazao amy zanak'Israely mba androso izy mandroso tongava mety misalasala ianao hatram'izay mangatakandro foana hoe ahoana ny ataoko hoay za ivavaka ave a sao de hoenjehan'ny olona sao de hitsarany olona sisisa sensisa fa rehefa vonina androso ianao de ho hitanao ny voninahitryandriamanitra tain'andriamanitra amin'ny fofianao fifaliana no niarabako atsika menakavy ravoravo fanahako ravoravo foko hitondra atsika ndrato aminatin'ny fandarana impact amin'ity fotoanan'io ty inona ndray no vokatry ny fanomponan'ny tompo
tsy lany ireo fahasoavana be dabe zay fanovana nataon'Andriamanitra amin'ny fiainan'ny olona, famonjena, fanafarina, fahazarany ratsy, fanasitranana, fitahina rabola sy ny zavatra rehetra. Izy amin'ny rahalahy reto ny eto, miaraba anareo amin'ny rahalahy. Miaraba amin'ny pastera dia miaraba amin'ny fiangonana, miaraba amin'ny firay fanantenana dia miaraba an'ireto teknisiana eto. Izy moa ny anaranao rahalahy? Zanao ny anarako. Zanao arin'ny rahalahy tsy izy moa ny anarana? Tojo. Tojo. Misy fidolona vavolombelona entin'izy amin'ny rahalahy reto. Inona ny zavatra nataony tompo taminao rahalahy Zanao, rahalahy Tojo? Ny zavatra nataony tompoko tamiko izany dia fiovana sy fanafahana na tamin'ny fahazarany ratsy. Satria za zao taloha dia tena tao anatin'ny fahazarany ratsy tanteraka mihitsy pastera. Ary za zao mihitsy ny anisany nakahala n'ity fiangonana ity satria tsy tao anatiko izany le Jesosy. Fa raha ao anatiko le Jesosy dia tsy tokony hakahala fivavahana na aiza na aiza. Dia rehefa nandeha zany mivadiko mivavaka tany amin'ny fiangonana hafa rehefa tsy tononoko le fiangonana. Ary rehefa nandeha izy le mirahavavy le mijoro vavolombelona teto ireny moa mivadinay mirahalahy. Dia nisy an'le vavaka délivrance ho an'ny fo reny nandeha tamin'ireny mivadiko. Dia raha namonjy an'ireny izy dia afaka. Ary raha afaka izy voninahitra ao an'Andriamanitra fa hifanafahana ao anazy iny na tonga na ho resy lahatra hivavaka. Hifanafahana mivadika iny nafahan'ny tompo na tonga na ho resy lahatra hivavaka. Ka za miteny andreo rahalahy sy anabavy hoe io famafisam-po, famafisakadika io dia mahatonga fadiran'ovana ny ara-panahinao io. Ary mahatonga anao tena tsy tia an'Andriamanitra izany io. Ary za zao miteny aminao zao nakahala amin'ny pastera Hertina ary tsy tia amin'ny pastera Hertina mihitsy fa voninahitra ho an'Andriamanitra. Fa raha misy alelovako indrindra araka maray aman-dreny dia ianao pastera. Ary za dia tena vao miteny fotsiny pastera ery ambony pilipitra ery an'le asan'Andriamanitra dia za dia tena tianao an'ireny mihitsy. Voninahitra moa an'Andriamanitra fa tanteraka izy zao. Ary zay koa pastera, zay tamin'ny mbola vao nanompo an'Andriamanitra tsisy izay tsy nahitanay. Za zao miteny aminao zao teny anaty rano ny asako, teny anaty fotaka mipetraka, tsisy izay tsy nahita manodidina, tsisy izay tsy nafantatra ny olona. Fa za zao rovotra vorodamba, rovotra amin'ny patalohako fa ty masinareo zao mahita ahoana fijerevanareo anazy zao manome voninahitra an'Andriamanitra sa manala baraka an'Andriamanitra. Angamba hitantsika fa manome voninahitra an'Andriamanitra angamba zao poziko zao. Hitanareo raha lasy anabavy misy zavatra miova. Efa tena misy zavatra miova pastera. Ary tsisy tsy gaga ny olona amin'izao fa voninahitra amin'izany dia ameko an'i Jesosy rery ihany, an'Andriamanitra rery ihany ny voninahitra. Satria za zao asa raha mba fantatry pastera le ohatry ny trano vorona kely le ohatry zao reny tamin'ireny zay pastera nitsofoko ny tranona fitoerana amborona fitoeram-borona dia ny gana ao ambany dia zay ao ambony. Dia nitadidiko mihitsy ny toritenin'ny pastera ndray andro zay. Dia ho afaka ve ianao izy pastera nareo sy pastera tovy nanao fandarana tamin'izay. Dia tena nisy etaeta be mihitsy aty anatiko aty. Izany hoe io etaetanao io zany tena hitan'i Jesosy mihitsy hoe raha misy olona raika tena mangetaeta ty ho afaka dia ho afaka. Satria ny tenin'Andriamanitra dia milaza hoe raha zanaka ny anafaka ozy izy dia ho afaka tokoa ianareo. Ary toy izao ny tiavan'Andriamanitra nyty zao tontolo zao ity nomeny ny zanany lahy tokana mba tsisy very zay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Izany hoe misy fiainako mandrakizay zany ao amin'i Jesosy ao, misy fiainanao mandrakizay koa ao amin'i Jesosy ao. Dia tena niova tanteraka, tena niova tanteraka. Misy ny olona milaza hoe ny ampafolo-karena zay hoentinay hony pastera hony ny be kibo amin'izany. Ny ampafolo-karena zay hoentinay hony tsy marina hony zany fa tia milaza aminao fa fivavahana mahavelona anay toy izao, fivavahana mampinakanina anay toy izao. Ary tsy nihinan-kanina zay raha tsy mivavaka, tsy mihinan-kanina zay ary tsy mitafitsy ohatr'izao zay. Dia mba nanahoana le mipetraka tamin'ny tranom-borona taloha? Dia mipetraka tamin'ny tranom-borona zay dia manahoana amin'izao? Amin'izao zay efa manana trano voninahitra ho an'i Jesosy fa efa manana trano zay anaovanay selila, misy trano anaovana selila ao. Ary za koa pastera efa nanao voady teo an'i Jesosy efa mividy amin'ny pli bafle zay fa komaly hoentina hitory teny Akalamanjana.
dia za zany ozy izy ny tenin'Andriamanitra hoe aza mivoady ozy areo tsy mivoady zay mivoady zay mirahalahy reo mantsy miasa latsinainy talata larobila ka misy zoma dia sabotsy mivavaka aty zay isaka sabotsy dia le toriteny le azoko aty am-piangonana reny hoentinay reny hoentina hitoriana filazantsara efa nahazo fiara iny ko efa nahazo sipraintery zay le nentinay teto le nijoroana izy miraha vavolombelona teto fa iny dia voninahitra ho an'i Jesosy iny ary zany mihitsy ny natonga anahy tamin'izy efatra izy telo menada hoe zaho tena zay mihitsy ngamba nikasika Andriamanitra fa ozy izy Jesosy aty anatiko hoe hoeto amin'i Jesosy aloha io premier versement io aloha ameo an'Andriamanitra marary zany pastera marary zany hoe vola premier versement tsisy ho anao na dia niariary fa atotonao ho an'ny ary hitan'i Jesosy zany fihetseham-ponao zany ary aokafan'Andriamanitra lalana mihitsy zany fa dia voninahitra ho an'Andriamanitra rahalahy tojo zay ny zavatra inona ny azony rahalahy tojo tenenina melony anohizany zany ho azy voninahitra aloha dia an'Andriamanitra rery ihany ny fahasoavana nataony Andriamanitra nafahany ahy dia tao anaty fisotroana sy fitsangatsangana zany nataoko dia nakala n'ity fiangonana ity voalohany indrindra aloha tamin'ny fisotroana rehefa mety karazana bara rehetra fa tsy niteteziko tany Andravangy ary tany 67 rehefa karazana baraka eto Antananarivo tsisy izay tsy hitako ary tsisy navonjy ary eo na ray ary fa resaka toriteny navonjy ahy nakala amin'ny pastera rehetrarehetra tato amin'ity fiangonana ity nefa ny ratsy ny tatoko nefa tsy nampahova mihitsy tsy hoe fiangonana akory nampahova fa noho ny toriteny nataony Andriamanitra nataony tanin'ny mpanompo ny nampahova ary eto dia ifonako amin'ny mpanompon'Andriamanitra pastera eritiana zavatra nataoko indrindrindra nakalako amin'ny fiangonana hatramin'izay dia etiko ifonana zany dia faharoa manarakaraka izay ny nataony Andriamanitra taminay zany tao anatin'ny fahatrana lalina zay tao anatin'izay fisotroana zay tena fahatrana lalina nahazo anay tao anatin'ny tenen'ny Ralazanao teo fa tany amin'ny tranovorona nisy anay tany anatin'ny fahatrana lalina zay sarona tany Zordir zay maka sarona volany atao takotra any Zordir vita zay tsy nanana fahasambarana za zao valo amin'ny 30 taona zay nijoroako teo an-tseo an' Jesosy raha nandritra zay 3 taona zay nefa nahitako fahasambarana be 30 taona nandanako nakany tsy nahita fiainana nazava marina fa nisy vola teo am-pelatananay fa vola ohatrany hoe azo amin'ny fahazarany ratsy fotsiny fa nitenenina ny rahalasy anabavy raha me izay maheno zao avatra zao aloha ny Jesosy rery ihany ao rery ihany nahitanao lalana sy fahamarinana ao rery ihany nahitanao fiadanana zay tena olona nahantra velona izay ary tsy nirarahan'Andriamanitra fa isorako an'Andriamanitra fa sasiny ankonako dia vavaka izay ao rery ihany nahitany fahasambarana fa efatra ny tsindriko azay raha ohatra ko ianao andia hivavaka aza dia tia mangataka hoe Jesosy nafahanao hoe makaty am-piangonana ianao dia nafahanao ohatra hoe marary ianao dia izay fotsiny nandananao ty am-piangonana mety azo vola ianao tsy izany natao hoe fivavahana ny ataonao hoe fivavahana dia andraisanao an' Jesosy tsy misaintsaina any aty an-tany mihitsy zany ianao raha tia hita soa fa misaintsaina any any an-danitra dia tena miresaka mpino rehetra mihitsy raha azo atao re tompoko aza mangataka vola mihitsy ary aza hoe ny aretinao ihany ny andananao ty am-piangonana fa ny ataonao dia fifandraisanao an' Jesosy rery ihany ny zava-dehibe izay ny tena zava-dehibe fa rehefa voaray anao zay rehefa vitanao zay rehetrarehetra zay dia ain'Andriamanitra manova zavatra rehetra za zay hitanao zao tena atao anatin'ny fijangatsangana tsy miraharaha fiangonana misotro toka fa atao an' Jesosy rery ihany nahitako fahasambarana tao rery ihany nahitako fahalalana araka izany zavatra nahazo anao zany dia tena hoe ny aina tao anatina fahantrana lalina tao anatin'ny firitaona teo zany ny tena ny ainanareo tao anatin'izay fijaliana fahantrana raha tsy diso zany dia hoe nampivoatammbary nareo mipetraka eny atammbary le tranona fitoerana vorona firy taona teo ny ainanareo tao anatin'izany tao ny ainana tao anatin'ny fahatrana zany dia za zao valo amin'ny 30 taona 30 taona zay ny aina tao anatin'ny fahatrana lalina zany hoe vao nanomboka voateraka mihitsy zay dia teo andray aman-drenanay mihitsy dia tena fahatrana lalina nisy anay ary raha ohatra hoe n'olona tia verse zany natao hoe olona ohatrany hoe 4 mihitsy zany zay mihitsy ny tena filaza azy zay mihitsy tena hoe 4 mihitsy satria ny akanjo anaovanao tsy zarizary afotsy sy miparasy feno ny akanjo
tena za miteny efa tena ao rery ihany nahitana fahasambarana ao an Jesosy rery ihany. Firy taona no sotrono toka? Ny sotroko toka zany nanomboka teo amin'ny 7 taona teo zay dia efa nanomboka nihinana an'izy io. Zany hoe teo amin'ny 9 taona. 9 taona zany nihinana. Tena izy tena raha vao miratra za zany atao hoe raha ohatra hoe alatsinainy talata larobia eo ihany tsy mihinana fa vao manomboka lakamisy zoma sabotsy ary raha mandeha ray dia amin'ny ray alina vao mody amin'ny 2 amin'io tsy miraharaha vady aman-janaka. Dia eniko ihany zany rehefa vady aman-janako ireny eniko vavaka anay reny CD reny potehako vao maheno toriteny dia efa piako i télé io fa voninahitra an'Andriamanitra fa rova tsy maheno toriteny ty sofiko ty na hira-piderana dia tsy mahazo aina amin'izao voavonjy ianao zao tena tsapako hoe tena faly tadidiko le toritenin'ny pastera retina le miteny hoe zao izy ny tenin'ny pastera retina lasa mihinana sakafo zay mbola tsy nohaniko ary zao zay na makany an'ireny hôtely reny tsy voninahitra an'Andriamanitra fa dia mihinana sakafo tena mba mijery an'le boky reny zay sokafana le boky dia mihinana ara-dalàna tena mihinana ary tena mihinana ary mba mihinana an'le lafolafo ihany fa tsy hoe le moramora kely akory. Dia efa mba navita trano koa nareo? Dia sorana an'Andriamanitra aloha tamin'izany ny kodoronay tsisy kodoro zay fa lamba ny avelatra voninahitra an'Andriamanitra fa epôzy za daholo ny fandriana torinay mampiditra kanalina zay mba misy écran plat ao trano vita carreau zay no vita transforma tsara varavaram-by varavaranay dia sorana an' Jesosy zany rehetrarehetra zany. Dia mba hitan'ny olona eny amin'ny fiarahamonina hoe reto le olona tsy nanan-kely io fa le 4 mita amin'izany fa tena hitan'ny olona ary hitan'ny olona hoe vao vavaka reny dia nio ary zay raha vao misy olona mitady dia ao an'ireo olona le mivazavaza hira-piderana ao zany raha vao misy mitady zay dia ao ambany eo misy olona satria mantsy tena iny radio zay mividy bafila le bebe zay dia mba manefa ny zay ataonay mafimafy le izy dia raha vao misy mitady zay dia ao an'le misy bafila maneno ao le hira-piderana ao. Alleluia. Dia mba efa tena niova zavatra tena niova tena voninahitra an'Andriamanitra io fa nitenenako amin'ny mpino fotsiny hoe aza verin-dalana fa mirosoa dia aza mitady vola eo hoe miteny an'i Jesosy hoe ame vola Jesosy na ny aretina fotsiny to zay alana ny aretina tsy izany fa ataovy mihitsy aloha fifandraisanao sy Jesosy dia manampy anao ny zavatra rehetra fa zay tena olona nahanitra tsy nanana izy azy ary nakala zay raha vao misy rarany amin'ny olona tsy asain'ny olona zay satria mahanitra zay tsy misy mpanasy zany zay mahanitra tsy rarahin'ny fianakaviana tena zao raha vao misy olona manao rarary ny olona hoe manao rarary dia tsy maintsy miantso zay arakaka. Raha lazanao maraparanantsika azy na tsy aro afaka tsara keo raha lazanao zao tena na tsaro afaka pastera ary raha lazanao firy taona no nandevozon'izay fahazaran-dratsy tena efa ela efa za zao zany 70 taona tamin'ny 4 avril teo voninahitra ho an'ny tompo moa fa rehefa tsy maty zay tsy maty tsony ary rehefa tsy voan'ny famisaviana hatramin'izay mivadiko dia tsy maty tsony amin'ny anaran'i Jesosy fa na iza nareo raha lasy anabavy rehefa tsy maty hatramin'izay nareo dia tsy maty tsony amin'ny anaran'i Jesosy satria tanan'Andriamanitra ny ao aminareo ao. Ianao koa zao fa mba niala tamin'ilay trano efa tena niala mety ny fiainana efa misy carreau tranao misy télé misy écran plat misy le canal reny zao ny télé jerenay fa tena fa ny anay zay mantsy mifanakaiky tranao pastera etsy ny rahalahako dia eto ary mahatonga anahy miteny an'ity hoe io fifamatoranao amin'Andriamanitra io dia misy impact be anao amin'ny Jesosy io zany hoe volanao zany mila mpifamatoranao amin'Andriamanitra ny tenanao rehetra mila mpifamatoranao amin'Andriamanitra. Nazahoanareo ny sprinter io tena hoe le fanomponan'ny tompony tena tsapako mihitsy zany pastera satria raha tsy nanompo an'Andriamanitra zay tsy nahitany mpiatrahana io raha tsy azonay io raha tsy nanompo an'Andriamanitra zay tsy nahazo an'io tômôbila io zay raha tsy nanompo an' Jesosy zay tsisy voninahitr'Andriamanitra misy ohatra zao zany hoe ao ambadiko ny fahafahambaraka dia voninahitr'Andriamanitra fa ny fahafahambaraka hatramin'izay pastera voninahitr'Andriamanitra miseho aminay ary zasy ny ankonako efa niteneniko amin'i Jesosy mihitsy fa raha zasy ny ankonako dia hanompo an'i Jehovah mandrakizay zay ary tsy ala amin'Andriamanitra zany tsony aina mifetra efa hitahitany fianakaviana sy manodidina ny mitaingina fiara am'izao tena efa hita amin'ny fiarahamonina hoe tena momba anareo marina le Andriamanitra ary tena marina tokoa pastera hoe ianao rehefa tena mijoro
tsy mila mandresy lahatra olona betsony fa mifetsika eo fotsiny dia efa fantatr'olo hoe tena mpivavaka many eny Soavy Masandro efa hitan'ny olona rehetrarehetra zany teny efa hitan'ny olona ary teny efa fantatry ny olona dia polisy manarakaraka an'izay tena isorako an' Jesosy mihitsy ty ary voninahitra ao an'Andriamanitra matoa tsy vita mariazy nandritra an'izay 70 taona ankarangidiny izay dia efa tena fitondran'Andriamanitra mihitsy nitondran'Andriamanitra anao mariazy anahato ary zatsy tsy afaka vezivezy mihitsy ny saiko fa tonga dia hoe efa fitondran'Andriamanitra mihitsy izany io fitondran'Andriamanitra fa miteny anao za dia mitrodranan'ireto raha lasana bavo reto fa raha vitan'Andriamanitra nitahanay dia vitan'Andriamanitra koa mitahanareo fa raha misy ady raha ohatra misy ady lalovanao tsy mahafinoa ny ady lalovako ny lalovanao rahalahy tsy mahafinoa ny ady lalovako ny ady lalovanao raha nabava eritreretinao fa tany anatin'ireny fopotr'ireny ty ahitanao asa raha hoana ny fijerinao amin'izao tao anatin'ireny tena tsisa zay ilana azy matory amin'ny tany matory amin'ny golaka ny tonga dia reny arefo reny tsy haiko iza mahafantatra arefo reny ny tafotranonay fa voninahitra ho an'ny tompo manana trano zay izao matory tsara tena mivavaka tsara tena manao an'izay tiana eo atao mihitsy ao amin'ny Jesosy voninahitra ho an'Andriamanitra sa raha tsika ny tompo zay fidiny vavolombelony rahalahy tojo rahalahy zanao zay zay tena hoe fidiny vavolombelona hitany hoe olona mafana fo zay tany anaty lavaka no natsony tompo dia tena hitanao amin'ny hafanapony an'le mijoro vavolombelona fa tsy olona tsotsotra zany izy mijoro vavolombelona fa tena hoe olona nisy zavatra ny vatanteraka maheresitsika menakavy ao manaraka entiny etondray ny fijoroana vavolombelona sy ny impacta manaraka mino fanandray hery sy fahasoavana tsara tsika tao anatin'izay ho tahiny tompona reny rahalahy tahiny tompo paster veloma rahalahy tojo tahiny Jesosy tsika veloma tompoko amin'ny manaraka indray vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance enjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoroana vavolombelona mafy no ny asa mahagaga nataon'Andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefy izy mba asy